miraba ny fiangonana ny anaran'ny tompo manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Korintiana faharoa toko fa 13. Korintiana faharoa toko fa 13. Hosingantsika ravana ny andininy fa 1:20. Korintiana faharoa 13:1 1:20 dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy zany farany rahalahy mifalia aoka ho tanteraka ianareo mandraisa ny fampiononana miraisa saina miavana ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Amen. Farany rahalahy mifalia aoka ho tanteraka ianareo. Zay no afatra ho antsika riavana anio, resaka fahatanterahana, resaka perfection aoka ho tanteraka ianareo. Amin'ny teny frantsay izy io dia hoe tsy miteny izy hoe soyez parfait fa hoe perfectionnez-vous, perfectionnez-vous. Raha tenenina riavana hoe ny fiainana dia lanja miakatra, zay ny ilazany soratra masina azy hoe perfectionnez-vous. Zay le izy riavana aoka ho tanteraka ianareo. Ny fiangonana ao a-Korinto no ilazana an'izany, sika isotro tiavana no ilazana an'izany. Nandiny tena riavana inona moa zany no tokony perfectionnéako ny tenako. Za mpianatra hoe perfectionnez-vous, tsy misy tanteraka zany riavana. Eo nareo dekona, eo nareo mpiandry, eo nareo chorale, ozy izy ny tompo, eo sika fiangonana. Perfectionnez-vous. Fa rehefa tsy miperfectionné teny ianao, rehefa tsy mandroso ianao, fa stable ianao, mistagne eo ianao, tsy mistagne zany ianao fa miemitra ianao, ka tsy manatsafidy ianao riavana. Raha tsy ho namana zay miemitra ianao tsy manatsafidy ianao, afa-tsy ny hoe monsieur perfectionné. Inona raha no fahamarinana voalohany? Jerentsika any amin'ny Matthieu toko fa 10 fa tenin'ny Jesosy ihany io zany, fa hoe mifampiankina ny teny mifameno ny teny. Matthieu toko fa 10 teny malaza be izy io amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 10:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo zay ny andanitra. Aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo zay any an-danitra. Zay le fahamarinana voalohany, aoka ho tanteraka. Tedavo les perfection, tedavo les excellence. Misy lehilahy anankiray zay riavana antsoina hoe Stradivarius. Le soraty kely nga zafady, Stradivarius. Mino avy ampitendry zava-maneno mahafantaran'izy io. Io lehilahy io dia nalaza tamin'ny fanamboarana violon, ary ny violon namboarina io Stradivarius io sy ny mpiara-miasa taminy dia tena hoe zany ny violon lafo indrindra ety ambonin'ny tany riavana. Ozy izy Stradivarius hoe Andriamanitra ozy izy mila violon, azahoany mampita ny hirany, ny teniny maneran-tany. Ary raha ohatra ozy izy hoe tsy tanteraka le violon dia simba le feokira avy any an-danitra. Dia nitezainy Stradivarius ho amin'ny excellence, tezainy Stradivarius ho amin'ny perfection ny mpiasany. Ozy izy maro ny olona manao violon, manamboatra violon zany, fa tsy tokony isy violon tsara ohatran'izany violon mitondra ny anarana hoe Stradivarius izany.
ary amina million mana million pas centaine de million vitan'izany violon anankiray zany riavanao ary mitotoka amina roa tanora ary misaotra ny tompo hoe tonga amin'ny andro s'écoulé lady fa raha mitaonanay no iresana zany perfection sy excellence zany efa sarotsarotra fa aminareo perfectionnez-vous ataovy tanjony zany hoe excellence zany perfection zany amin'ny zavatra ataonareo raha hoe amin'ny zavatra zao tontolo zao azy misy olo ohatrany Stradivarius zany tamin'ny katsaka ny perfection maika fa sika mitony tena ho zandry kelin' Jesosy sika zay hoe zanak'Andriamanitra asehoy mazandry kelin' Jesosy anao hoe asehoy mazanak'Andriamanitra anao avanao any am-pianarana venao any am-pianarana satria venao zandry kelin' Jesosy de hoe enao mahay indrindra enao manana note tsara indrindra enao manana mention saotra le tanora manana namanao reny ianao de veille d'examen ianao va hoe ahoana eo vao mianatra miaritory sa anaty fanadina ianao de miteny amin'le olona mahay hoe aloha zay hipetraka eo kaikinao de akisakisany ny fahianao antikako azy tsy fomba ny zanak'Andriamanitra ry havana zay raha ny kodaody any ambanivohitra be any venao ka dokotera ianao da misy dokotera raina roa akaikinao eo na ty tanàn-dehibe azy hiazakazaka any aminao ve ny olona satria fatany hoe zanak'Andriamanitra ianao ary andeha ho any za tiako hoe zanak'Andriamanitra satria hoe ho tsabony amin'ny la perfection zaho zany venao ry hava sa eny izy aloha zanak'Andriamanitra fa ary misy mahay kokoa noho izy mafinaritra ny tenin'ny toro-tenin'ny paster ami zay ho an'ny chaîne d'honnêteté ry havana raha mpitsara ianao na avocat ianao raha mpitsara ianao ry havanao ka hoe mahitanao ny olona mpitsara efitsika aminao azo ny olona antoka ve satria mpitsara efitsika aminao parfait ianao fatany fa nininy hitranga tsy andray vola tsy azo fidiny ianao zany fenao zany fenao etsetra aoka ho tanteraka ianao taka ny fahatanteran'ny rainao zay any an-danitra zao nefa ry havana zao nefa raha ny marina le tsindrim-peo tsy any am'le aoka ho tanteraka le tsindrim-peo anydiany am'le aoka hanahaka ny rainao zay any an-danitra ny ray totaly ny fahamasinana ny ray manambara fahafenona ny ray manambara fahatanteraha diso hevitra ianao raha hoe andeha ary aho hiezaka ho masina diso hevitra ianao raha hoe andeha hiezaka no tanteraka fa hoe ny fahamarinana voalohany de hoe raha eo ampio hanahaka anao de manaraka ho azy ny fahamasinana manaraka ho azy ny fahafenona manaraka ho azy ny fahatanteraha raha eo ampio a tefeo a hanahaka anao zay no fahamarinana voalohany aoka hanahaka an'Andriamanitra isika de ho masina ho feno ho tanteraka fahamarinana faharoa ry havana de zao eny an-dalana ho amin'izany fahatanterahana zany eny an-dalana ho amin'izany perfectionnement sy ny perfection zany dia tsy maintsy ahita tsy fahombiazana ianao tsy maintsy ahita tsy fahombiazana ianao tsy maintsy ho totro tsy fahatanterahana ianao de le fahamarinana faharoa zany de hoe le fahamarinana faharoa zany de hoe aza kiviny tsy fahombiazana aza mety ho kiviny tsy fahombiazana
mihina fa nareo tanora nareo mpanao sport dia matsiaro tsara any Michael Jordan i mpanao basket a malaza ngamba zany malaza indrindra Michael Jordan dia mitsoro vavolombelona i Michael Jordan zavatra roa ry avana no nijoroany vavolombelona hoe zavatra voalohany teneniny izy dia hoe zavatra fantatro hatrizay tao amin'ny fiainako a dia hoe za tsy te olona tsy te ho mpilalao a moyen zany hoe atonotolo zavatra fantatro tao amin'ny fiainako dia hoe za tsy mba te olona tsy mba te ho mpilalao basket moyen za miresaka aminareo tanora le nitsangana tamin'le 10 minitra to tsy miresaka amin'ny ray aman-dreny tenenao amin'le tanora namanao hoe za koa hanapa-kevitra mba tsy ho olona moyen teneny kely zay antsika mba tenenao fandresin-dahatra moa hoe za tsy te olona moyen zany e awa zay hitako tena miteny fandresin-dahatra meko valy soa rehefa mirafy ndao ary avereny indreo mandeha za tsy te olona ho moyen ndao ary voilà zay any zay ok misotranareo tsy mandina raha misy anakiray manatona rehefa mirafy izy za mihitsy paster ale niteny tamin'ny fandresin-dahatra indrindra matoky anao a ok a zay zany zay nge le fandoan'le izy aloha e tsy fantatry no mahafinaritra na tsy mahafinaritra le tokoteny fa mifanapa-kevitra aloha dia hoe za tsy te olona moyen dia faharoa izy lakle ny fahombiazako za Michael Jordan dia ozy izy hoe nanao fahatosoana be dibe aho izy izy nanao fahatosoana be dibe mialatsiny am'le teny frantsay fa aloko tenena teny frantsay ozy izy j'ai raté plus de 9000 paniers dans ma vie ozy izy j'ai raté plus de 9000 paniers dans ma vie et 26 fois ozy izy j'ai raté le panier qui devait donner la victoire à mon équipe 26 fois j'ai raté le panier qui devait donner la victoire à mon équipe. Riavano. I raha malala Michael Jordan ao anatin'ny légende basketball tsoro fahavolombelona izy ianao zay namaritra ho tanjo ny anahaka ny ray ianao zay namaritra ny ho tanjona mba tsy ho moyen fa ho tanteraka tahaka ny rainao aza mety kivony tsy fahatanteranao e aza mety kivony tsy fahatanterahana sy ny tsy fahombiaza manapa-kevitra androany mbola moyen ihany lazain'ny mpandinika rehefa mitrandraka nyity epistily faharoa any Korintiana ity ka hoe mandinika ny fiainana tao Korinty tao a zavatra hita tao Korinty tao zavatra hita tao Korinty tao dia hoe resaka clan resaka rivalité personnelle resaka immoralité resaka super apôtre monsieur azo izy etc. mety ohatran'ny fiangonana kristianina amin'izao fotoana zao ihany zany aho dia inona zany ianao io tenenin'ny tompo hoe aoko tanteraka tahaka ny fahatanteran'ny raha ianao a perfectionne toi ary azakivony tsy fahombiavana azakivy ianao rehefa hoe mandrety ho teny dia se perfectionner dia hoe mbola latsaka amin'ny comportement na clan ihany azakivy amin'izany azakivy vitan'ny rainao dia hoe tianao anavana azy mba ezaka ianao hoe mazava ny teninao aoko ho parfait perfectionne toi nefa mbola latsaka amin'ny fifampiandaniana ihany amin'ny rivalité personnelle ihany ampio a Jesosy ho parfait
hanompo anao amin'ny fanitry ny tena ary hanompo anao fa tsy hanompo an'ny tenako mbola latsaka amin'ny fidedahana sy ny arrogansa ihany azakivy amin'ny tsy fahombiazany mba tehezaka iaina sy hanompo amin'ny fahadiova mpitondran-tena mbola silasolavaka azakivy amin'ny tsy fahombiazany ny tompo izay efa nahita ny te fikasanao dia ny anahaka ny rainao no anarina anao ary ny asao aminao na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka n'izany fahatanterahana izany anariny ianao mbola tsy vitanao ihany mbola manoratsoram-pony ianao any Facebook zavatra rehetra nge ho asio e ary omenatra ianao any amin'ny soratsoram-pony any Facebook ataonao reo hoe etreritra dalabe sy anohany fony maninona raha tazonao anao zany maninona ny ireryany any amin'ny Facebook any de mandeha tsika mbola anao fampianarana amin'ny firaisan'ny sabana dia izao zavatra nampahafantarana ny paster sof hoe soratra any Facebook any zay izy kosoratanareo any le izy dia efa hoe natao ampahafantarana rehetrarehetra azakivy ny amin'ny tsy fahombiaza fa ny zava-dehibe dia ny rainao anatanterako aminao zany fahatanterahany zany avana zay ny fahamarinana ary ny fahamarinana fahatelo hita ery amin'ny andininy fahasivy dika raha tsika mamaky 2 Cor 13:9 2 Cor 13:9 inaran' Jesosy fa faly izahay raha malemy izahay fa ianareo ny mahery ary zao no angatanay dia ny fanatanterahana anareo zao no angatanay hoy Paoly dia ny fanatanterahana anareo ny fanatanterahana ry havana ny perfection ry havana perfection dia valim-bavaka ny perfection dia valim-bava vavako Paoly ho an'ny reto korintiana zao reto tsy mankasitraka ny fiainana izy fantany tsara momba ny reto dia nyteneny hoe perfectionnez-vous ary dia hoe vavaka ho azy izy vavaka ho azy izy ry havana ohatran'izao ny fiainan'ny ady isotro fitiavana arak'izay alalantsika azy satria tsy mifampivavaka sika tsy mifampivavaka sika maimay ny molo sika ifampiepanga mpietsara vela tsisy fitiavana tena mariny zany mais une fois qu'on a dit ça qu'est-ce que tu dis après isoroana zany ozy izy ny tompo hoe nareo tsy mifankaty reo nareo fampietsara velatsy reo mifampivava ianareo reo fampivava ho an'ny fahatanterahana fampivava ho amin'ny fanatanterahana anareo valim-bavaka io perfection nampieritreritra ry havana le mofinaina omaly sabotsy 8 décembre tao amin'inona moa izy iny tany amin'ny apokalypsy iny fa lay misy dekona maly eto zao faly be mihitsy ava de dekona manko rehefa tsy mety de tenenina rehefa mety be de ohatran'izay de tenenina koa zay a jauna 9 donc evakitsika io teny fantadazy io jauna 16 23 24 ary zay no amaranantsika azy jauna 16 23 24 amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'izany andro zany dia tsy anontany aho na inona ianareo lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahinareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany mandrakaka indriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka fifalianareo rehefa miteny sika ry havana hoe valim-bavaka zany fahatanterahany zany dia angatao amin'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy zao tsy mangataka sika satria sika
malaina mivavaka ary normal satria manatsaintsika dia malaina mivavaka sika satria tsy mahazo valimbavaka. Izany tsy hivavaka rehefa mahita valimbavaka fa malaina sika hivavaka satria tsy mahazo valimbavaka. Ary manino sika ny tsy mahazo valimbavaka? Manino sika ny tsy mahazo valimbavaka? Satria tsy manana fifandraisana manokana, tsy manana fifandraisana velona amin'ny Jesosy Kristy. Nafinaritra ary aho anatenina mpanompon'Andriamanitra zay. Ozy manazava an'ity le hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandrakaka itriny dia tsy vola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Dia ozy izy le mpanompon'Andriamanitra io, zay mpanompon'Andriamanitra io, aitsika tsara mamarana vavaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Fa tsy non'ny ray le vavaka na farananao amin'ny anaran'i Jesosy satria manino? Satria raisinao karazana hoe formule magique io hoe Jesosy io. Tsy manana fifandraisana velona aminy ianao fa ataonao privava fotsiny karazana formule magique hoe dia mieritreritreinao hoe amaly vavaka anao Jesosy Kristy. Io zany io mpanompon'Andriamanitra io, tsy mamaly vavaka anao ny ray na farananao amin'ny anaran'i Jesosy ary misaotra Jesosy mivavaka ataonao satria raisinao ohatran'ny karazana formule de politesse amaranana taratasy mpanjakana hoe veuillez agréer madame monsieur Sososon. Tsy formule magique, tsy formule de politesse ry havanao zany amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary ny ray zay lazain'i Jesosy fa hanome anao zay angatanao amin'ny anara dia mamaly vavaka izy ry havanao. Raha io ray any an-danitra io mahita ny fonao ka hoe fo araka le toriteny tamin'ny herinandro teo hoe fo feno fanamasina ary tarihan'ny fanamasina ho any aminy afantatra hoe io ray any an-danitra io dia raiko noho ny amin'i Jesosy Kristy. Mandiniha tena raha ry havanao, dinio tenanao, tena zanaka venao, tena zandrikelin'i Jesosy venao ka hoe henon'Andriamanitra vavaka ary dia iova amin'ny fiainam-bavaka ao. Tsy hanao le vavaka raitra be fanao mipilipitra amin'ny androny amin'ny alady ny sampana misy anao, fa tena hoe vavaky ny zanaka manana fifandraisana velona amin'ny rainy sy amin'ny Jesosy zokony havanao. Ka ninona angatahana ary indrindra fa raha hoe perfection zany no angatahana dia tena fifaliana ny ray any an-danitra no hanome azy an'izany. Meny anao zany perfectionnement tediavin'izany ary farany satria izay le loha hevitra meny antsika ho tanteraka ny fifaliana, tsy ho fifaliana fotsiny fa ho fifaliana tanteraka. Ry havanao, dinio fifaliana mafaly anao io. Raha tsy fifaliana vokatry ny valimbavaka, tsy fifaliana tanteraka ary tsy fifaliana any an-danitra. Misaotra ny tompony amin'ny azo antsika mandiny tena tahaka izao ho aminareo fahasoavan'ny tompo perfectionnez-vous. Amen.